Zay ny mandina ny baolina kitra aronakana ambarateo moa efa mangingina ny fanatanjahantena amin'izao fotoana izao efa hiatrika ny fety ihany koa isika. Na izany zany ary anisany nalaza tamin'iny herinandro iny ho an'ny taranja handball ny fiadiana ny amboarany ranomasimbe indiana izay noraisiny Madagasikara. Teo nisy kajy lehilahy ary aloha dia noromba ny ekipan'ny Château Morangiavy sy La Réunion izany amboara izany ny ekipan'ny Saint-Michel tompon-dakan'ny Madagasikara no resiny teo amin'ny lalao famaranana araka izao tatra hoentin'ny Norbert Kotomalala izao. Tandrevaka sy tsy fahamatorana teo amin'ireo mpilalao ny Saint-Michel sasasasany tao anatin'ny 12 minitra fotoana sisa ilalaovana naravany nofinofiny mpilalao ny Masindamisely tsy nahazona ny amboarany ranomasimbe indiana eo amin'ny taranja handball. Hatrany am-boalohany dia niady ny lalao ary ny fanakaiky hatrany ny isa teny amin'ny solaitra be. Nisy aza fotoana ny tarihan'ny Saint-Michel mihitsy. Teo am-pialatsasatra dia nifandanja tsara ny lalao 5-5 ny isa teny amin'ny solaitra be. Tany amin'ny 13 minitra tsy iravana no nivadika ny rasa nanao fahadisoana matetika ny mpilalao ny Saint-Michel ka ataony nahazo karatra mena tao ihany koa nahazo fampiatorana 2 minitra 3-6 akoatra ny mpianatra atokazo ny mpilalao ny Saint-Michel teny ambony kianja. Mora foana ho an'ny Château Morangiavy avy atsy amin'ny La Réunion ny nanaratra izay fotoana tsy fampiny ny ekipan'ny Masindahy izay ka vetivety foana dia nihitatra ny isa teny amin'ny solaitra be 3-30 no 7-20. Io ny isa farany nandromahan'ny ekipan'ny Château Morangiavy ny amboara izay sambany vao niatrika ilalao ny CCCOI. Mbola mipetraka ho laharana faharoa hatrany aloha zany ny Saint-Michel eo amin'ny fiadiana ny amboarany ranomasimbe indiana. Laharana faharoa kosa ny ASBCT avy any Atsimondrevana rehefa nandresy. Laharana fahatelo kosa ny ASBCT avy any Atsimondrevana rehefa nandresy ny ekipan'ny JSB La Réunion